Mbola resaka baolina kitra ihany tsika resaka ny équipe-ny LGK Plus vonina ny mpitantana ity équipe ity hamerina indray ny zava-bitan'ity équipe ity tao anatin'ny rotaona somary nakabahana kely tamin'ity faraparan'ity taona iny 2024 iny mbola hoentina manazakino amintsika anaty fanadidiny ity indray ny fiomanan'ny équipe-ny LGK Plus. Andro vitsivitsy mialohan'ny anombohan'ny fifananana eto Analamanga taranja baolina kitra dia efa mampiseho fahavononana sady ny ekipan'ny LGK Plus. Tanjon'ity ekipa ity moa ny amerina sy hisongina ny zava-bitany nandritran'ny taona 13 sy 14 amin'ity tompilalaovana 14 ity. Mba hoentina manamafy ny ekipa ary dia nanao fitsapana mpilalao teny amin'ny kianjana Andohibe izy ireo ny alohan'ny faran'ny taona 15 lasa teo. Mbola notohizana teny amin'ny kianjana Larbi zany ny 4 sy 5 janoary. Mariana fa ankoatran'ireo mpilalao vaovao dia noverenana nitsapaina ihany koa ireo mpilalao tranainy. Matsapa mantsy ny mpitatana fa ilaina ny traikefan'ireo zokiny efa tao sy ny faiza manao an'ireo mpilalao vaovao. Nataonay tamin'ny 2015 hoe somary aka recul kely dia nanomboka ny taona 2016 dia mijery solofo dimbin'ny alana satria efa misy ireo ankizy efa mahazoazo taona kely izay no mahatonga an'le hoe manao test de recrutement ho an'ny 2016 fitezana tanora moa zava-dehibe ary izay mino fangambany tsy maintsy mandroso zany ny baolina kitra ary efa mitaiza tanora dia izay no fanindrinay ary fanindrina faharoa satria moa ny baolina kitra na ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny tsy mandroso raha tsy ohatran'ireny firenena afrikana sasasarany izay ampiny fanjakana somary mba ampiny fanjakana kely ampiny fanjakana dia mino angamba ny fanjakana izay misy amin'izao tsy maintsy anampy atsika amin'ny fanatanjahantena mba ahafahantsika mandeha lavidavitra kokoa sady efa programanasa ny fitondram-panjakana moa ny fanampiana fanatanjahantena mba hampiakatra ny letan'ny